teto amin'ny kanjana Pasamaza Fianarantsoa no niaona ny vahoaka ny Fianarantsoa sy ny faritra Matsiatra ambony tamin'ny filohan'ny titezamita Andry Rajoelina. Tamin'ny lalana rehetra no lalovany dia tsikaritra tokoa ny hafalian'ny vahoaka maro. Tahaka izany koa ny tonga teto amin'ny kanja hipoka ny teto Pasamaza na dia tsy vao zao aza no nandalovan'ny filoha taty an-toerana dia hita ny hafanam-pony nandraisan'ny Fianarantsoa sy ny faritra Matsiatra ambony ny filoha Andry Rajoelina. Manao botogerina ny sasany ankehitriny satria dia raisina ohatran'ny fanasana tsotra dia misy ny fanasana any amin'ny renina raisitsika fotsiny hoe ny fanasana amin'ny reny mariage reny dia raha nahazo fanasana ny tokantrano anankiray izay soloa ny tena ny ray aman-dreny somatsy ny ray aman-dreny ny firenena ray aman-dreny ny tokantrano amin'ny tokantrano no mahazo ny fanasana dia misy ny olona hafa miteny hoe raha laisitsika sarisary le izy hoe aza mena seza izy rehefa tonga amin'ny restaurant esorony seza aza mena sakafo aza serviavana sakafo ohatran'izany ny fihetsika ho ataony reto ray aman-dreny reto ka ny afatra dia olona ohatran'izany ve mendrika ve zany olona zany hiaritatana amin'ity fireneny ity. Ny valiteny dia tsotra izany teneninareo zany areako tsy azo leferina intsony ny zavatra sy ny fihetsika ataon'izy ireo satria dia fihetsika feno fahankalana fihetsika mifono fihetsaram-belatsia ary dia tsy mety intsony ary tsy afaka atao ny ara-iasa amin'olona toy izany tompoko lahy tompoko vavy. Satria dia ny zavatra tapahany zareo tany Maputo tany dia endrika miseho sy ny baribary ankehitriny fa tsy ny mahasoa ny vahoaka malagasy tsy ny mahasoa ny Madagasikara no atao fa maika ery izy ireo vao hoe inona ny natao tany dia hoe nizara seza ary nataony zareo ohatra ny fizarana mofoko tokoa ny fizarana ny ministera satria dia samy naka ny azy zay tiany hohanina sy tiany ho alainy ka Andry Rajoelina mafilohany tetezamita dia tsy anaiky raha ovira varaina toy izany ny fitantanana an'ity firenena ity. Ka ohatra ka miziriziry ireo everitsika fa ray aman-dreny miziriziry ary te mbola anao amotika an'ity firenena ity dia mbola vonona ijoro sy ijoro Andry Rajoelina amin'ny mafilohany tetezamita fa tsy anaiky ovira varaina ary tsy anaiky ny anaovana ampimama an'ity firenena ity satria ankehitriny hoe dia nitapaka zareo tany Maputo tany dia ny hoe tsy maintsy mikisaka kely ianao Andry Rajoelina fa dia ireo co-président zay co-président ny conseil présidentiel dia tsy maintsy ao ambotsik'ohatra na ny avilo ny asa ozy izy zao hoe na misy inona tsy afaka hiasa ary tsy amin'ny toerana any zareo ao amin'izany palais d'état palais any avilo zany satria dia olona iray ny volohany tetezamita olona iray ny filoham-panjakana voasoratra mazava tsara ao amin'ny satany Maputo izany. Ankehitriny dia mijery ary mijery ireo ray aman-dreny ampanany tenako mijery ireo filohalon-dahy rehetra mijery ireo mpanao politika rehetra mifampitafy ary mijery ny hoavin'ny fireneny ary ny zavatra ho tapahatsika dia zay mahasoa ny vahoaka mahasoa ny malagasy fantatro ane ary tsapako fa efa tsy nilainareo intsony ireo aklafy telo ireo fantatro somatsara izany fa matoa ary tsy tsapan'izy ireo matoa ny tenako amin'ny mafilohany tetezamitanà zay mipetraka amin'ny maray aman-dreny nanaiky hoe andao ary tsika hijery ny vahaolana ahoana ny fomba hojerevantsika mba hojerevana akaiky ny hoavin'ny malagasy nanaiky satria mba hitsojovana amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny kosa raha toa ka saritiavina izy ireo
dia aleo mipetraka any amin'ny toerana misy azy, ny ray any Paris, ny ray any Afrique du Sud ary ny ray ao amin'ny Villa Elisabeth. Aleo mipetraka amin'ny toerana misy azy izy ireo. Rehefa sarotsiavina dia aleo mipetraka any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy, satria tsy ekeny za dia efa niteny aza raisina fahalemena ny fahatsoran'ny filohan'ny tetezamita, aza raisina ho fahalemena ny fanekena hitatana, fa raha ny sitrapon'ny vahoaka malagasy manontolo ane dia oka zavy fa tsy mila intsony an'izy ireo e. Karaha izay ny dedaviny dia izay no ataontsika eto plateau.